assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny Logité. Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, Logité rempli d'émotions. C'est mou. si doux. Mogul, c'est trop bon avec Logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny Logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafiziny ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mamerina ny arahaba antsika rehetra tonga soa atao anatin'ny Logité amin'izao fahiny ny volana aprily izao ary dia iananantsiny indrindra ny tsy fihetezana teo amin'ny fifandraisantsika teny amboalohany ary dia efa tontosa izany amin'izao fotoana izao ary dia ho arahantsika avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Tonga tetsy amparibe vao maraina androany ireo vaditany sy ny mpitandro ny filaminana analan'ny Christine Razanamaso Solombava Mbahoaka sady efa ministry ny fitsarana fony fitondrana tetezamita. Eo amin'ny lisym-pifidianana dia tsy mbola voafaritra ny ho famaranana tanteraka izany hoy ny filohan'ny CENI. Taorian'ny valandrasaka nataon'ny vondron'ireo mpitatra ao anatin'ny UCTU omaly nisy ny fiaonana andatabatra boribory ny arahan'izy ireo sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fitaterana. Ny any Antsirabe kosa dia niakatra ho 400 ariary ny sarandala ny taxi be ao an-tanàn-dehibe. Antranomaizina mandritry ny 420 taona izay kosa no sazy azon'ny filoha ny Korea Atsimo izay filoha teo aloha no ny raharaha kolikoly. Black Panther horonan-tsary malaza dia malaza ny ivelany amin'izao fotoana izao ary dia hitatitra n'izay ihany koa isika ato anatin'ny Logité. Izay ny sombony ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa isika iaraka amin'ny Francis Turbo misy ihany koa ny Oyanao sy ny zanam-pandarana ataoko ity ary ny hafakely toy ny mazatra fa izaho aloha dia atombotsika amin'ireo vaovao maro samihafa. Raky ny efa hitantsika teo amin'ny lohateny dia tonga tetsy amparibe vao maraina androany ny vaditany sy ny mpitandro ny filaminana anala Andramatoa Christine Razanamaso izay Solombava Mbahoaka ary efa ministry ny fitsarana fony ny fitondrana tetezamita. Tranom-panjakana izay natokana honena ny ministry ny fitsarana sady mpitahiry ny tombokase-panjakana ity trano ity raha ny voalaza nanatrika izany teny antoerana Iandry Lalaina Andriamasy sy misy Razafinjatovo. Vao maraina tokony tamin'ny 10 ora mahery kely no tonga teto amparibe trano nitoeran-Andramatoa Christine Razanamaso sy ny fianakaviany ireo vaditany sy mpitandro ny filaminana. Antony nanala ny Solombava Mbahoaka voafity tany amin'ny Ranomapara tany amin'ny distrikna Ambatofinandrahana sady efa ministry ny fitsarana fony fitondrana tetezamita ity tao amin'ny tranom-panjakana izay honenan'ireo ministry ny fitsarana sady mpitahiry ny tombokase-panjakana. Tsy mananjo itoetra n'ity trano ity intsony noho izany Christine Razanamaso satria efa ho 7 taona mahery izay no tsy na ministry ny fitsarana azy intsony. Manaraka anao ozy Jesosy Christine eny tompoa eny Jesosy dia hoe ny olona ny zanak'olona miamboadiany ozy izy dia mboolona manana ny istriany fa ny zanak'olona tsy mba manana istriany tsy mba manana istriana
fa dia mitoka ny jesosy a fa dia sitrika amin'ny tranonjanako agny a na dia tsy omby anay azy aho a efa zay ny itondrany jesosy anay dia hoe fa manaraka azy atria zay tetsenkilana dia nanambarotsina ray taratasy na avy amin'ny fitsarana na avy amin'ny fitondram-panjakana nampandre azy mialoha mba hiala ny trano i Kristina Razanamasoa. Fahalemena ne ny dikan'izao malemy izy fa dia zany hoe mihevitra izy fa mahery fa mbola ho avy ny farany fa misy farany zava-drehetra fa izao no anaovana anay ampidirina ponja sombana fananana alamba rano panjaka. Raha tsy hivina dia efa ny 20 Aogositra taona 2014 no nandefasa ny fitantanana ireo tranom-panjakana eo ny ministera ny vola sy teti-bola taratasy fampandrenesana ny amin'ny tokony andozan'ny Kristina Razanamasoa ny village Jean Charles eo Amparibe izay afanan'ny panjakana satria tsy nanana nitsanganana voalazany lalàna hipetraka amin'ny tranom-panjakana intsony izy toy ireo lehibe ny androm-panjakana mpiambin'ny gouvernement ary mpiambin'ny bromaritra ny antemera-pirenena no mafisina tamin'ny taratasy fanairana farany ny janoary 2014 izany taratasy izay namefem-potoana farany ny 20 janoary 2014 mba ialana ny tranom-panjakana io. Nanaiky ny ala moramora ihany nefa izy rehefa avy ny fanazava tamin'ireo vadintany ka dia nitaona ireo entana nampiazy tamin'izany ireo ankohonany sy fianakaviany ary ny namany tonga ny dodidody ny fanotrana tamin'ny Kristina Razanamasoa raha teo ireo solombavamboaka sy pray antoko aminy ao amin'ny Mapara. Mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena izay ho avy ndraiky kosa amin'izao fotoana izao dia tsy mbola fantatra hoe raha oviana marina ny famaranana tanteraka ny lisym-pifidianana raha ny lalàna mifehy ny fifidianana 2024 ohatra 5 tamin'ny 12 martsa 2024 dia afaka 7 andro no hamaranana izay lisym-pifidianana izay raha efa miatra alohan'ny amin'ny alahady kosa ilay lalàna vaovao dia mitohy hatramin'ny 15 ny volana May vao hifarana tanteraka izay fandrafetana ny lisym-pifidianana izay fanadadiana hoentin'ny mitovy sy Doda Rajarinjato. Valo volana latsaka isika izao dia higadona ny fifidianana filoham-pirenena hony senina ny voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana raha ny voalaza ny ao anatin'ny lalam-pandrenana tsy mbola voafaritra nefa raha hifarana ny alahady 10 ny volana aprily ho avy izao na tsy ny fanitsina ny lisym-pifidianana raha araka ny lalàna mifehy ny fifidianana larina 2024 tsipika aotraotra 5 tamin'ny 20 ny volana martsa 2024 izay miatra sy manan-kery amin'izao fotoana izao dia tapitra ny 10 ny volana aprily ho avy izao ny famaranana tanteraka ny fanitsiana ny lisym-pifidianana raha araka ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana izay mbola eo andalam-pandaniana azy kosa dia hiemotra ho amin'ny 10 ny volana May indray izany. Dia miangavitsitsy zany araka izay azo atao mba ho aingana dia aingana ny fivoahan'le lalàna zany dia misy zany zavatra somary mampisalasala zany eo anatrehan'izay zavatra eo tratrany zareo alohan'ny 12 ny volana aprily ve ny amoahana an'le lalàna loatra ka tratrany zany dia amin'ny 12 ny volana May indray zany io zavatra io izay vao mihidy raha tsy tratrany le izy zany dia iditsika amin'ny 12 ny volana aprily le zavatra. Na miovana tsy ny daty fiamaranana tanteraka ny fanitsiana ny lisym-pifidianana dia mazava kosa ny voalaza ny lalam-pandrenana fa tsy maintsy tanterana eo anelanela ny 10 novambra sy ny 10 ny volana desambra ho avy izao ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Dia ny zavatra voasoratra moa zany dia eo anelanelany fa 10 ny volana novambra sy ny fa 10 ny volana desambra tsy maintsy andeha zany zay le daty mpifidianana zay zany. Zahay efa miasa manodidina an'izay zavatra izay amin'izao fotoana fa miandry an'ilay lalàna mivoaka zany. Hatramin'izao raha ny lisym-pifidianana dia tsy mbola tratra ny tanjona napetraka ny senina ny voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana dia ny anatrarana ireo mpifidy ho voasoratra anarana ho tonga 10 tapitrisa. Fa anisan'ny noresan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny mahakasika ny fifidianana mahakasika indrindra ny lisym-pifidianana sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mandritra ny dia ny tany Sakarandro any. Noresahany manokana tamin'izany ny fandaniana ny lalam-pifidianana tamin'ity herinandro ity ary dia no amafisiny ihany koa fa zava-dehibe ny fanajana ny demokrasia andao raha antsika avy hatrany ary ny kabariny mikasika izay. Amafisiny, oretany, oredanitra, fa ho avy fifidianana
tsika fifidianana ary tsy matahotra ny anao zany ny filoam-pirenena topolasinyvady misy ny tsy matatiny demokrasia ange mialatsiny ary teny amin'izany aminareo solom-bava-bahoaka fa maro anisy ianareo ny nandany anio fa lay milaza ho teo amin'isa teo amin'ny sasany tsy fantatry na firy mandeha mivoaka ao anatin'ny fifidianana tsy mety zany tsy fatatesana demokrasia zany topolasinyvady rehefa misy ny fifidianana na mandresy ianao na tsy mandresy ianao na maro anisy ianao na vitsy anisy ianao atrehanao ny adefitra momba zany topokilasy tompivavy zany ny fatatesana demokrasia ary zany ny mitondra fampandrosoana firenena topokilasy tompivavy fa anisan'ny notokanana tamin'izay fitsidiany tany Sakara zay ny bloc opératoire ao Sakara izay inona fa anala fahasahiranana an'ireo marary mila fandidiana any an-toerana. Atao anatin'ny roa taona dia io no bloc opératoire fahasivy amby roapolo izay namboarin'ny filoham-pirenena hiasa avy hatrany. Ilay toeram-pitsaboana ahafahana manao fandidiana fanamby ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina kosa ny A modely ny faritra atsimo andrefana amin'ny resaka fampandrosoana tsy hijanona hatreo araka izany fa mbola hitohy ihany ny fanangana fotodrafitra sampasalamana amin'ireo toeran-kafa. Sakara, komina amin'ny lalam-pirenena fahafito ato anatin'ny faritra atsimo andrefana. Olana ho an'ny mponina eto ny toeram-pitsaboana anaovana fandidiana na ny bloc opératoire any ka voatery makany Toliara ny marary izany hoe 310 kilometatra miala eto. Mandeha Toliara mandeha Sakalala zay manambola fa zay tsy manambola la maty fahatany. Iva kosa nefa izay olana izay manomboka izao notokanan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina androany ny toeram-pitsaboana ahafahana manao fandidiana miaraka amin'ny fitaovana raitra sy arifomba ary afaka ampiasaina avy hatrany. Io fotodrafitrasa io bloc opératoire io ianareo vehivavy ny tena mahazo tombontsoa amin'io ianareo vehivavy hiteraka ny tena mahazo tombontsoa amin'io tsy andehany amin'ny 100 na 200 kilometatra intsony ianareo fa vita eto daholo amin'ny fitaovana zay moderna ny fandidiana rehetra zay mety ilaina amin'izany topokilasy tompivavy indrindra ianareo tompivavy. Matsiaro afa-paseranana ny mponina eto Sakara no ny fisiny ity toeram-pitsaboana ahafahana manao fandidiana ity. Ampolony eo kosa ny mpitsabo miasa eto an-toerana andrehan-tana ireo marary. Efa mikasika ny vavahady rehetra ny césarienne, na tsy mikasika ny vavahady voka ny appendicite eo, reny accidenté na hoe prépare balle, ny accidenté azo atao toy. Sahira zahay mandeha lavitra be tena manahelo mafy. Amin'izao zahay fa le fofa eto fa nahazo hôpitaly Sakara. Ny trano aloha tsy mahafinaritra na ny matériel anatiny ao hoe ohatran'ny mahafinaritra satria ohatra nitovitoviny amin'ny Toliara avao. Noararotin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina teto ihany koa ny nanolotra ireo fitaovana samihafa toy ny kidoro miisa 20, fanafody 510 baoritra lay misy odimoka 100 ary fitaovana ahafahana manao fitarafana ary fitaovana fampiterahana 20 fanambin'ny filoha malagasy ny A modely ny faritra atsimo andrefana eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Mbola hitoeraka izany ny fanorenana fotodrafitra sampahasalamana ka azo ny anjarany ihany koa Beroro, Ankazoabo, Morombe, Benenitra, Kandreo, Betoky Atsimo ary Befotaka. Iresaka ny mahakasika ny fitanterana isika eto Andrenivohitra sy ny any Antsirabe. Misy ihany koa ny vaovao avy any Korea Atsimo. Iresaka n'ilay horonan-tsary Black Panther ihany koa isika ao aorian'ny ireto dokam-barotra ireto. Mitoy ny logité ato anatin'ireo vaovao maro samihafa hatrany isika amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny fitanterana taorian'ny fangatana izay nataon'ny vondriny mpitatitra ao anatin'ny UCTU Omaly dia nisy ny fihaonana andatabatra izay niarahan'izy ireo tamin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fitanterana androany.
Tsy nisy mipikatra eto ny tapaka nandritra izay fivoriana ny arahany rotonta izay nilaza mbola mpiantso mpanao gazety kosa ny filohan'ny UCTU tsy evina fa isan'ny angatan'izy ireo ny androtana ny fanampiana izay omen'ny fanjakana ho 5,700 ny fandaniana tsy azon'izy ireo ialana na ilay antsoina hoe charge fixe ny faty antoka teraky ny viditsolika amin'izao fotoana no isan'ny mampitarainy ireo mpitatitra nanamafy izy ireo fa dia miankina amin'izay fanapakevitry ny ministera no iroson'izy ireo na tsy amin'ny fampiakarana indray ny sarandalana eto amintsika. Raha ny any amin'ny faritry Vakinakaratra kosa ny tao Antsirabe dia efa niakatra 700 ariary ny sarandalana ny taxi be. Fiakarana tsy maintsy ny rosona izany hoy ireo mpitatitra ary dia marimaritra iraisana manoloana ny fitakian'ireo mpanjifa fanatsarana kokoa ny kalitaon'ny tolotra ihany koa no tsy maintsy irosona tao anatin'izay fampakarana ny sarandalana izay hoarantsika avy hatrany ary ny vaovao manodidina izay any Antsirabe. Niatra nanomboka ny faran'ny herinandro teo ny fampiakarana ny sarandalana ny taxi be eto Antsirabe ho 700 ariary fiakarana vaovao tao anatin'ny 13 taona izay ary fepetra tsy maintsy ny roson'ireo mpitatitra ihany koa noho ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny indrindra ny vesatra mifandraika amin'ny asan'izy ireo. Ny antony raha ho karazany eto tena be dia be fa ary raha ny tena marina dia tsy soviana amintsika azy ohatra fotsiny tamin'ny taona volana Desambra fotsiny mividy menaka 5,700 alina zao ny menaka fividiko tsy teny karazany so dia hoe manao pibana menaka eto indray efa mananinanika ny ray hetsy ohatra ray fotsiny izay fa raha mikasika ny ehitra sy ny sisa dia tsy tiako ny teny an'izay satria so dia hoe mamely fanjakana na maninona raha ny tao amin'ny commune fotsiny zao ny tenentsika dia ny sonitra efa manakaiky 900 isanjato daholo ny saran-javatra efa inay amin'ny commune na mampitatitra ny renivohitra anay ohatra izay ho ianao tsy raha hitanisan'izay tsika dia tsy maninona afaka lava be fa tsy hitanisa zavatra be da be. Io fampiakarana ny sarandalana io no marimaritra iraisana hita niaraka tamin'ireo mpitatitra manoloana ny fitakian'ny mpanjifa ihany koa fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra raha ny nambaran'ny talepakitra ny fitaterana eto Vakinakaratra saingy tokony hiezaka hanaja ny boky nandraikitra araka ny tokony izy amin'izay ireo mpitatitra. Tao anatin'ny fifamidiniana lalina zany aorianany fangataratra rehefa herintaona zay hoe vao fampiakarana ny frais dia hita fa zay no mety marimaritra iraisana satria ara-perena be fotsiny amin'ny fanatsarana ny service na ny tolotra izay omenitra reo nefa tsy misy fijerena n'izay zavatra nangatahany hoe efa tamin'ny taona 5 no niakatra farany tamin'ny 700 ny frais dia tsy mba hisy fijerena kely amin'izay dia ataoko fa zay no atao hoe marimaritra iraisana nakatra zareo koa izany to efa niteny hoe anatsara hatrany an'ilay tolotra ao ataon'ireo taratasy dia fanarahana ny cahier de charge misy point BDB ao fa anisan'izay mampimenimena ny olona ny hoe fiverenana ny fakana frais indroa fitsangana fampisanganana tsy fanajana mpandeha ny aratsy ny fiara manamafy ny tokony ametrahany ireo mpitatitra kalitao amin'ny tolotra omen'izy ireo ihany koa moa ny commune izay tompony andraikitra voalohany amin'ny fitaterana an-tanan-dehibe ny ben'ny tanàna izay nampahafantatra sady ny fepetra ho raisin'izy ireo hipetrahany izay kalitao izay dia rariny raha hoe mitombo izay frais zay satria nga fa hitanareo hoe nangazoalina ringe fa niakatra tamin'izay mba rariny fa ny qualité de service ny tokony ho apetraka ho an'ireo mpanao fitaterana. Tokony apetraka fa ilay fanaraha-maso ataon'ny commune amin'izay qualité de service. Ka efa manao zay satria misy le mihodina misy ary ho averitsika ary ny visite esthétique zany ho averitsika tsoatsy. Raha ny nambaran'ireo mpitatitra moa dia tsy mbola io 700 ariary io mihitsy aza no tokony ho sarandalana ny taxi be ankehitriny saingy sarotra ho azy ireo ny tonga dia ampiakatra izany araka ny tokony ho izy marina mba ho fitsinjovan'izy ireo ny mpandeha sy ny fianakavian'izy ireo ihany koa izay manjifa isan'andro ireny fitateram-bahoaka ireny raha ny nambaran'ireo mpitatitra. Any ivelany indray kosa dia sazy 420 taona an-tranomaizina io no didina avoakan'ny fitsarana koreana tatsimo taorian'ny fitsarana ny raharaha Park Geun-hye filoha koreana tatsimo teo aloha. Vororoy tamina raharaha kolikoly izay nitarika tamin'ny fanonganana azy teo amin'ny fitondrana i Park Geun-hye naharitra heritaona izao ny nitantanana azy tany no nitazonana azy tany am-ponja ary dia izao ny voaka izao ny fanapakevitry ny fitsarana ao Korea Atsimo.
L'ex-présidente sud-coréenne Meloni fitsarana tao Seoul noho ny fanaovana kolikoly sy fanaparam-pahefana i Park Chung-hee ankoatran'ny fampidirana azy an-tranomaizina dia miandry ity tompona andraikitra ambony teo aloha ity ihany koa ny fandoavana lamandy 3.7 tapitrisa euro raha ny fanazavana nomeny mpitsara dia tompona andraikitra tamin'ny fanerena ireo orinasa maromaro andovola mihoatra ny 7.7 tapitrisa euro ho an'ireo fikambanana roa tatan'ny namany ny filoha teo aloha nahazo sazy 20 taona an-tranomaizina raha teo ilay namany nisitraka ny ampahany betsaka tamin'ireo vola azo ireo i Park Chung-hee nisy an'ireo mpanao fihetsiketsehana tonga nanoana ity filoha koreana tatsimo teo aloha ity i Park Chung-hee no filoha vehivavy voalohany ilany tao Korea Atsimo ny volana martsa 7.4 izy no nesorina teo amin'ny fitondrana ary nosambory ny mpitandro ny filaminana izao no tsaraina izao des sommes dont Park Chung-hee a en partie bénéficié. Fa any Russie ndraiky kosa sy ny fifandraisany amin'ireo firenena hafa toy ny raharaha Skripal dia nangataka ny fampiakarana izany ho dininy filakevitry ny filaminana ny firenena mikambana i Moscou nambaran'izy ireo fa dia fiampangana tsy misy porofo an'i Rosia no nataon'ny Grande-Bretagne nandritra ilay raharaha izay nanapoizinana ny Sergei Skripal sy ny zanany vavy. Nous avons dit à nos collègues britanniques, vous jouez avec le feu. Ampangaina tsy misy porofo izahay fa nisorapotaka ny Rosia izany hoy ny masoivo rosiana ho amin'ny vondron'ny firenena mikambana. Efa nambaran'i Moscou tamin'ny Londres raha teo fa milala ho afy izy ireo ary anenina vokatra izay. Ces substances ont été développées dans de nombreux pays, comme les États-Unis. Mitady valiteny amina teboka maromaro ity masoivo rosiana ity taoriny tsy nanekeny OIAC vondrona amsahana ny fandrarana ny fampiasana fitaovam-piadiana simika ny fampidirana any Rosia ao anatin'ny listireo anaovana fanadihadiana. Nanamarika kosa nefa tetsy andany ny masoivo britanika fa efa nanaraka ny antanatohatra rehetra ara-dalàna sy iraisam-pirenena izy ireo. Ny tena zava-dehibe ho izy dia ny famelana malalaka ny OIAC iasa sy amoaka ny fehikeviny amin'ny raharaha ary ampahafantatra hatrany ny valin'izany eo anivon'ny filakevitra. Nanamafy hatrany ny fanohanany an'i Royaume-Uni kosa ny ankamaroan'ireo firenena tandrefana mpikambana ao anatin'ny ONU isan'ireo i Frantsa sy États-Unis. Chine kosa nilaza fa zava-dehibe aloha amin'izao ny ahitana ny marina miainga avy amin'ireo porofo tsy azo lavina. Niteraka resabe sy nanamafy ny tsy fankazahoana tamina firenena maromaro ny raharaha Skripal nanomboka ny 7 martsa teo. Diplomaty 300 raha tambatra no nampodiana tany amin'ny taniny vao omaly no norohana ialan'ny Rosia ireo diplomaty amerikana sy ny fianakaviany misa 9 izy ireo. La Russie n'a pas les droits d'auteur sur le Novichok. Fa tonga eto Madagasikara kosa ilay horonan-tsary izay efa malaza maneran-tany Black Panther, horonan-tsary izay nampihetsi-po an'izao tontolo izao ary tafiditra ao anatin'ireo horonan-tsary be mpijery indrindra amin'izao fotoana izao efa mahatratra 2.20 miliara ny isan'ny mpijery azy hatreto eny amin'ny plaza no ahafahanao mahita ity horonan-tsary ity anio alina sy rahampitsoa fa indro kosa hoentina ao anatin'ity fanadihadiana ity ny mahatonga ireo olona marobe mankafy an'ity horonan-tsary ity. J'ai vu des dieux voler. Atao anatin'izay herinandro vitsy ny voahany tany ivelan'izay dia efa mahatratra 590 tapitrisa dolara mahery ny volana ampidiriny Black Panther tao États-Unis fotsiny izay mametraka sahady ho eo amin'ny horonan-tsary faefatra be mpijery indrindra. Ny telo voalohany dia ny Star Wars fafito, ny Avatar ary Titanic. Amin'izao fotoan'izao anefa dia mbola mitohy ny fandefasana an'io Black Panther io ka vinavinaina fa mbola hiakatra ihany koa izany izay laharana misy azy izay. Olo-malaza sy olo-manan-kaja maro rahateo no nanao dokam-barotra tsy noterena ary maimaim-poana ho an'ilay horonan-tsary. Michelle Obama vadin'ny filoha teo aloha dia nandefa afatra teo amin'ny Twitter niarahaba ny ekipa nanatontosa. Arabaina ny ekipan'ny Black Panther manontolo no ianareo dia manana super-héros mitovy amin'ny tanora maro hitany amin'ny fahitalavitra lehibe. Tiako be ilay horonan-tsary ary fantatro fa anosika olona maro avy amin'ny fiainana samihafa izy io mba ahitany hery hatrehana amin'ny fiainana. Toy izay ihany koa i Will Smith vao avy nijery dia nandefa afatra fohy teo amin'ny Instagram
nilaza fa nilatsaka mihitsy ny ranomasina and paradigms. I just want to say congratulations. miarabanareo namokatra n'iny aho tena mireharea aho tena faly aho hijanona ato-amponay anareo Congrats y'all. ny fihetsika nataony Will Smith dia fihetsika fiarabana tao anatin'ny horonan-tsary Black Panther ihany koa fihetsika izay niparitaka maneran-tany amin'izao fotoana izao iarabana na ilazana afaka ansitrahana Black Panther dia tantaran'ny T'Challa na Black Panther izay niverina any an-tanindrazany andova ny fitondrana Wakanda firenena afrikanina mandroso dia mandroso misy ny fahavalona izay niditra an-tsehatra nefa ary mitady hamotika ny firenena Wakanda sy izao tontolo mihitsy raha mbola tsy natratra ny androany ianao dia ny amin'ny plaza raha mpitso amin'ny roa tolakandro na afantaranao ny toy ny tantara sy azonao ny mahatonga n'izao tontolo izao baby tanteraka amin'ity horonan-tsary ity ao anatin'izay kolotsaina izay hatrany dia ho famaranana ny fankalazana ny 520 taona ny tarika mars 4 no nomezan'izy ireo fampisehoana ho an'ny mpankafy anolotra seho miavaka ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena ny tarika amin'ny alahady 12 ny volana avrily ho avy izao mitondra ny antsipriany vaovao mikasika izay ary Sonia Andrianirina sy Anja Rakotondrainy fampisehoana goavana io no ampanantenainy tarika mars 4 ho an'ireo rehetra mpankafy azy hatramin'izay mandritra ny seho izay ataon'ny tarika ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny alahady 12 aprily ho avy izao hiavaka amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny fampisehoana araka ny nambaran'ny tarika nandritra ny resadresaka tamin'ny mpanao gazety androany ny ampiavaka ny olo dia izao tsy matahotra orana satria ao anaty ao Palais des Sports anaty salle dia tsy matahotra orana mampiavaka azy faharoa dia ny zana manokana ny kalitao mba afinaritra ny sofina sy afinaritra ny maso inona ma hoe sofina mba hoe ho tsara ny sono rehefa natao zany ny rindran-damina rehetrarehetra dia tsy mety fa tsy maintsy sono anankiroa no mety ao izay sarotra ihany ny akoustika ny ao amin'ny Palais des Sports fa ny ezahan'ny teknisiana ny ampivoaka anazy aritra adiny telo ny fampisehoana ka iangaliany tarika mars 4 mandritra izany avokoa ireo hira rehetra na ahafantarana azy ireo nanomboka ny taona 90 no makaty satria le izy famaranana an'le 520 taona nisiny mars 4 dia tany amin'ny fivorianay tsy maintsy ho atao daholo le hira tsy maintsy atao daholo le hira fa noho ny fotoana koa satria raha atao daholo any mba ny hiranay fa ny amin'ny 300 any raha ohatra ho atao daholo le izy dia mety amin'ny 9 amin'ny 7 vao hifarana fa nataonay ny rindran-damina hoe ahoana ny ahafahanay mihirana izy rehetrarehetra amin'ny fotoana vaovefetra hoe adiny 3 amin'ny 3 ora tolakandro no hanomboan'ny fampisehoana ny aloha izay kosa dia misy ny fanentanana samihafa izay ivana fa 7 ariary ny sara-pidirana ho an'ny tapakila tsotra ary 2 ariary kosa ho an'ny famandriany tokana ny tanjona hoy ny tarika mars 4 dia ny alavirary ny seho amin'io alahady 12 aprily ho avy io etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izay ny tapany voalohany man'ny LGD androany ireto ndray kosa ny lohateny miandratsika afaka fotoana fohy firy ny isan'ny solombam-bahoaka eto Madagasikara dia milazana raha vitsivitsy izay fantatrao ny valondrao anatin'ny oianao tutoriel cuisine na ihany koa fanoroana fomba fahandro sakafo avy amin'ny internet no nandramana androany ao anatin'ny ataoko ity no anaranao izany
Artista iray no navita namerina ny sary mivainga ny tanànan'ny Manadanina amin'ny endriny kely kokoa tamin'ny alalan'ireo korontana sy kojakoja elektrônika izay efa tsy miasa intsony. Mbola hoaranao anatin'izay tapany faharoa izay ihany koa ny miteniteny foana izay iarahan'ny Rija Tahina sy Francis Turbo ny tenako dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny manaraka indray dokam-barotra vitsy ary andrasana izay tapany faharoa izay. Merabatsika indray izay atao amin'ny Master Imo. Mariana trano moa fantany rehetra atao amin'ny Master Imo dia mutation incluse, izany hoe ny fikarakarana ny taratasy rehetra dia Master Imo no isahana anazy. Afaka lohanao tsikelikely koa izy io ao anatin'ny 12 volana. Mandray boky titre vonina ianao rehefa vita ny paiement anao ary authentique tsara ny boky titre ome Master Imo anao. Nafako ka dia isaorana Master Imo fa zao lasa manana tany lasa manana tany manana titre finaritra fianakaviana manana lova tsara ny zanako. Nasy tombontsoa tokoa tato satria na dia le fomba fandaovana anazy ary dia tena nety tamin'ny fahefanay mihitsiny. Ity tany ety Ambomalazy ity moa dia hitantsika amin'izao fa vue panoramika tsara izy, matazana amin'ny manodidina tsara. Ny terrain koa dia terrain plat prêt à bâtir. Quartier résidentiel ny toerana Atsoatsy ary tsy atahorana izy fa accessible tsara ny parcelle rehetrarehetra. Dia manentana antsika rehetrarehetra mihitsy izay mbola manam-pikasana hividy tany dia aza misalasala manantonandro zareo fa dia tena mahita vokatra tokoa fa na ny fandraisana na ny fikarakaràn-taratasy rehetra dia mahafinaritra be daholo. Dia manasa antsika hividy tany ao amin'ny zareo. Mampiriska zany ho an'ny olona rehetrarehetra izay te hividy tany dia mampiriska zany ao Master Imo tsisy atahorana. Raha toa ka liana hijeran'ity tany ety Ambomalazy ity ianao dia manasa anao hitsidika ny page Facebook ny Master Imo. Hitantsika ao ny andinindiny momba ny tany sy ny planinana vizity. Afaka miantso ihany koa ianao ny laharana 034 07 018 09 na ny 33 37 018 04.